Daniela toko 1:10. Fa izao tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosy, ilay Mediana, dia nitsangana teo anilan'i Mikaela ka nampahery sy nanohana azy. Ary ankehitriny ahariariko aminao ny marina. Indro mbola hisy mpanjaka 3 hifandimby hanjaka amin'ny Persia. Avy eo dia hisy iray faefatra angorokarena be noho ireo talohany. Ary rehefa matanjaka tokoa izy no ny hareny, dia ampirohotra ny hery rehetra ananany hamely ny fanjakana Greka. Nefa hisy mpanjaka mahery fo hitsangana ao Gresy ka hanapaka amikery lehibe ary hanao araka izay sitrapony. Saingy rehefa tafajoro tsara izy dia ho potehina ny fanjakany ka ho zaraina 4 araka ny fahazatany 4, fa tsy ho jimbiasan'ny taranany. Hongotana ka ho lasan'olon-kafa ny fahefa manjaka, nefa tsy hanan-kery tahaka ny fanapahan'ilay mpanjaka mahery fo. Ary ahery ilay mpanjaka ao Antsimo, kanefa ny iray amin'ireo filohan-tafiny dia ahery kokoa noho izy ka hanapaka ary hanana fanapahana mitatra kokoa noho ny azy. Ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia hanao fifanekena ny roa-tonta, ka ny zanaka vavin'ny mpanjaka ao Atsimo ho tonga vadin'ilay mpanjaka ao Avaratra mba hahatsara ny fihavanana. Nefa tsy hanana mpanohana raha vehivavy, ary samy tsy ho ela velona na ny vadiny na ny zanany, fa hatolotra ho faty avokoa raha vehivavy sy ireo nitondra azy sy ny indray niteraka azy ary ny vadiny tamin'izany fotoana izany. Nefa hisy solofo iray avy amin'ny fianakaviany hitsangana handimby ilay mpanjaka ao Atsimo. Ho avy izy hamely ny tafika ilay mpanjaka ao Avaratra ary hitsofoka amin'ny tanànany ny manda, ary hiady amin'io tafika io izy ka handresy azy. Nety no baby tany Egypta avokoa hisarivongan'ireo andriamanitra izany tany izany, miaraka amin'ny fanaka sarobidy volafotsy sy volamena, ary hijanona elaela tsy hamely an'ilay mpanjaka ao Avaratra izy. Aorian'izany kosa io mpanjaka ao Avaratra io dia hakany amin'ny mpanjaka ao Atsimo, ary dia hiverina amin'ny taniny ihany. Fa io mankanafika kosa ireo zanaky ny mpanjaka ao Avaratra ka hanangona miaramila marobe, dia hiroso ny iray amin'ireo ka hihoatra sisy tany homba tafika sy hiparika toy ny ranovaky. Saingy noho ny verina izy dia hananika tanàna mimanda iray. Hisafoaka ny mpanjaka ao Atsimo ka hivoaka hiady amin'ny mpanjaka ao Avaratra, izay hamory miaramila marobe. Nefa io tafika goavana io dia atolotra ho eo an-tanan'ny mpahavalo. Ary resin'ilay mpanjaka ao Atsimo ireo vahoaka marobe ireo ka hampiavinavina ny fony. Nefa na dia haharingana miaramila alonalona maro aza izy dia tsy handresy. Iny indray ny mpanjaka ao Avaratra fa hanangona miaramila marobe mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia ho afy tokoa izy hitondra tafika goavana sy fitaovam-piadiana maro. Amin'izany fotoana izany dia marobe ireo olona hitsangaka nohitra ny mpanjaka ao Atsimo, ary na dia ireo olona mahery setra anisan'ny firenenao aza dia hikoma amin'io mpanjaka io mba ahatanteraka fahitana iray.
kanefa ho resy ireo. Ary ho avy ny mpanjaka ao avaratra anangana tovotany amelezana tanàna Imamda iray sy ahazahoana azy. Ary ny tafika ny ao atsimo, na dia isy miaramila voafantina aza, dia tsy anan-kery anoeram-panafiana. Izay avy amely azy dia anao araka izay sitrapony, fa tsy hisy anohitra akory. Ary amahatra ao amin'ilay tany tsara indrindra izy, sady anao fandrimpahana eo. Anapa-kevitra ho avy miaraka amin'ny hery rehetra ananan'ny fanjakana izy, ka hanao izay ahatsara fihavanana. Dia omeny ho vadiny mpanjaka ao atsimo ny iray amin'ny zanaka vavin'ny vadiny. Ny ahatonga loza amin'ny tanin'io mpanjaka io no kendreny, kanefa tsy hahomby izany tetika izany. Avy eo dia hitodika amin'ireo nosy indray izy, ka ahalasa maromaro. Kanjo hisy filohan-tafika vahiny iray ampitsahatra ny fanalam-baraka ataony, ka ampitsingeriny izany aminy. Dia hitodika amin'ireo tanàna mimanda ao amin'ny taniny izy. Kanjo tsy hahomby fa ho faty, ka tsy ho hita intsony. Ary hisy hitsangana handimby azy, ka hampandromba ilay trano be voninahitra indrindra ao amin'ny fanjakana. Kanjo rehefa afaka andro vitsivitsy, dia ho potika io mpanjaka io, nefa tsy ankariary na amin'ny ady. Ary hisy olona fanebaka handimby io mpanjaka io, nefa tsy hanam-pahamendrehana hanjaka akory, fa hiditra antsokotsoko izy ka androbaka ankafetsena ny fahefa-manjaka. Ary ny tafika tonga amely ny taniny dia tsy ahatohitra azy, fa ho potehiny, ho vonoiny, ho faty mba amin'ny filohan'ilay vahoaka ny fanekem-pihavanana azy. Ampiasa ireo fifanarahana nataony taminy izy mba hamitapitahana, ka hitomba hatrany ny heriny, na dia olombitsy aza no hompomba azy. Antsokotsoko no hidirany ao amin'ireo toerana mahavokatra indrindra ao amin'ny faritany, ka hanaovany zavatra tsy mbola nataony rainy na ny razany. Hozaraina amin'ireo mpomba azy ny babo sy ny harena voababony tao. Hanao tedi-dratsy koa izy hamelezana tanàna mimanda, kanefa fotoana fohy ihany no aharetan'izany. Ary asesiky ny heriny sy ny ampopony izy, ka homba tafika lehibe no hiroso hamelin'ny mpanjaka ao atsimo. Ary io mpanjaka ao atsimo io dia ho mankiady miaraka amina tafika goavana sy matanjaka tokoa. Kanjo tsy ahatohitra satria anaovana tedi-drasy ahavoa azy. Fa izay olona akaiky azy ihany no hanapotika azy, ka ho resy-pahavalony tafiny. Ary marobe ny faty ampatrapatra. Ary ireo mpanjaka roa ireo dia samy aniranao ratsy ao am-pony avy, ka hifampiresaka lainga eo amin'ny latabatra iray. Nefa tsy hahomby izany, satria amin'ny fotoana andro voatendry ihany no hiafaran'ny raharaha. Ary hiverina any amin'ny taniny mitondra harem-be ilay mpanjaka ao avaratra, ka hanatanteraka izay nokasainy hanoerana ny fanekem-pihavanana masina izy, vao ody any amin'ny taniny. Amin'ny fotoana voatendry dia hiverina any atsimo indray izy,
nefa tsy zotra tahaka ny tamin'ny voalohany ny fanafiana amin'ity farany ity, fa ho tonga hamely azy ny sambiny kitsima ary ho kivy izy ka hiverin-dalana. Hisafoaka indray izy ka hanao izay hanoherina ny fanaikeam-pihavanana masina, sady hifanaraka koa amin'ireo mivadika amin'izany fifanekem-pihavanana izany. Ary ireo miaramila irahiny dia haka toerana eo anoloan'ny toeramasina ny manda ka hanazimba azy, ampitsahatra ny sorona fanao isan'andro amin'Andriamanitra izy, sady ampiditra ilay fanimbazimbana mahatsiravina. Ary izy mpanjaka mihitsy no androboka ny olona hitsipaka ny fanekem-pihavanana amin'ny fandokadokafana. Nefa ny olona izay mahalala an'Andriamanina dia hiorina mafy amin'ny fanaony, ary izay endry ao amin'ireo kosa mampianatra ny maro, saingy mandritra ny andro vitsivitsy dia ho fatin'ny sabatra na ho dorana na atao an-tranomaizina ny sasany amin'ireto mpampianatra rehefa avy norobaina. Ary mandritra ireny fanenjehana ireny dia fanampiana kely monja no ho azon'ireto ampahoriana, satria maro ny olona iandany aminy no ny fiantsaram-bialatsia ihany. Ary isa amin'ireo endry ireo no ho faty mba hanadiovana sy hanatsarana ary hamotsiana ny vahoakan'Andriamanitra mandra-piavy ny fotoana farany, satria ho tonga izany amin'ny fotoana voatondro. Ary ny mpanjaka hanao araka izay sitrapony dia hanandra-tena sy hefitena ho ambonin'ny Andriamanitra rehetra, ka hiteny zava-mampivarahontsana hanohitra n'ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Ary hanam-pahombiazana izy ambara-piatra ny fahatezeran'Andriamanitra, satria ho tanteraka izay efa voatendry. Ary tsy ho rarahiana akory ireo andriamanitra ny razana na ireo andriamanitra lalain'ny vehivavy. Tsy hisy ho rarahiana tokoa izay andriamanitra, satria heveriny ho ambonin'izy rehetra ny tenany. Fa ho solon'izany kosa dia omeny voninahitra ny andriamanitry ny tanàna mimanda, andriamanitra tsy fantatry ny razana akory izany. Kanefa hotoloran'io mpanjaka io volamena sy volafotsy ary vatosoa mba amin'ny zava-tsarobidy hafa. Hamely ny tanàna mimanda izy omban'io andriamanitra vahiny io, ary izay manaiky io andriamanitra io dia ampitombo ny voninahitra ka ampanapahany ny maro, sady hizarany tany ho valisoany. Ary amin'ny fotoana farany dia hanoto azy indray ny mpanjaka ao atsimo, nefa ny mpanjaka ao avaratra dia hipoaka azy toy ny tafio-drivotra miaraka amin'ny kalesy sy mpitaingi-tsoavaly ary samy marobe, ary hiditra amin'ny tany isan-karazany izy ka hihoatra sisy tany homba tafika sy hiparika toy ny ranovaky. Ary hiditra ao amin'ilay tany tsara indrindra izy ka betsaka ny olona aripana. Nefa ho afaka amin'ny tanany kosa ireo Moabita sy Edomita ary ny lohandohan'ny Amonita. Ary hanitatra ny fahefany ao amin'ny tany hafa izy, ka na dia Egipta aza dia tsy ho afa-mitsoaka.
ho lasany avokoa hitahirim-bolamena sy volafotsy ary zavatsoan'ny Egypta, ary ny Libianina sy ny Etiopianina dia anaiky azy. Kanefa izy vaovao avy any antsinanana sy avy any avaratra ampitebiteby azy, ka hiainganafika amin'ny katezerana mafy izy mba handrava zavatra sy handringana olona maro, ary hanorina ny tranon'ilay ain'Andriamanjaka eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masin'ilay tany tsara indrindra izy, nefa ho tonga amin'ny hiafarany ihany izy ka tsy hisy hamonjy azy.